tenanay ho an'ny fahafahany firenena malagasy ary adivana indrindrindrindra amin'ny kokolo sy resam-pianakaviana matoan'ny fitondrana ka zany tsy mampiemboka zany aloha andeha fisamborana aloha andeha fampitahorana fa tsy ara-pafirana zany za aloha dia mitsotra mihitsy hoe gaga tamin'anjoany sénateur Lidson fa nytenen'io moa za tamin'ny enao manjery satria zao raha olona miteny ve anao tanàna maty dia ho samborinao satria nongam-panjakana hitany ampazahatra mitrango andafy amin'izao fotoana zao amin'ny ataon'ny syndicat zay mandeha ny euro mandeha nefa grève tsisy miteny ambo manongam-panjakana satria lalam-piainan'ny république zany ary tena zany tsy maintsy ekena ka mahagaga ny fihetsika eto Madagasikara ary gaga koa amin'ny fihetsiky ny antenimera ny olona teo zay tao Sénat zay tsy mba nanao an'izao zay hoe raha misy ray voaketika misy firaisan-kina be fa gaga mihitsy indrindra fa hoe tsy meloka le olona fa tena mazava be ny teny ka zao zany dia fapetraka mihitsy le izy tena ady amin'ny fahafahana koa zany lasa mipitra amin'ny fotoan'izao eto Madagasikara azakatsaka zay hevitra fa za aloha dia mitsotra inonino eritreretin'ny fitondrana efa tsy mety tsony nataon'ny fitondrana amin'izao fotoana fety ve no atrehana tomboka 26 juin fampitahorana no tonga inona ny dikan'izany ka rehefa matahotra izy tsara aminy mametra-pialana so alenenana ka tsotra sy mazava ny tomboka tsy matahotra zany hoe ampitahorana mandeha ny zany tsao zany hoe samborina aloha isambotra rasa fa za koa tsy matahotra za tsy andosy-drany na inona indrasako ka aleo tsy satria miady amin'ny marina ny tena miady amin'ny zavatra tsy manjary eto amin'ny firenena inona ny atahorana tsy hitako zay atahorana amin'izany fa zay zany fapetraka mazava mihitsy fa gaga fihetsiky ny Sénat natenimeran'ny olona amin'ny sénateur Lidson satria olom-boafidy iny ary tokony isy zany olona zany tena hoe fiatrahany olon-ketra vehivavy ray ve tompony sambany teny madame Olgara Malasoma sisan'izay dia mangina tena mahavariana aloha izy mila firaisan-kina mihitsy ny rehetra amin'ireny zavatra mitrangy ireny ary mila firaisan-kina hijoroana miaraka amin'ny fomba-baovao satria ny fahafahana mihitsy ny tena voatotoiny zao sy zon'olombelona eto Madagasikara ankoatra ny kolokolo sy ny zava-drehetra efa mahamenatra